Vehivavy 30 taona niarany von'olona feno abibina tao amin'ny trano fonenany. Tsy vita nefa nanaovana filana ranofo fa mbola novonona ihany koa io ramatoa io. Fatmy Boridana efa mitsozotra teo ambony fandriana no hitan'ny fokon'olona ny maraina ny alatsinainy 20 Mey tao amin'ny secteur 2 Fokontany Aranta. Nisy tranganjavatra moa zay sena androany maraina teto tamin'ny folo teo ngamba komity Fokontany nantsonaka fa misy tranganjavatra zany hoe fahafatesam-behivavy zany eo amin'ny telopolo taona eo zany taty amin'ny Aranta secteur 2 zany zay aton'ny Fokontany zay lideko zany. Ka rehefa tonga taty an-toerana zahay miaraka amin'ny polisy miaraka amin'ny BMS miaraka amin'ny mpanao gazety zany dia hita fa maty koa zany le tovavy ary matotra mifatotra araka amin'ny sary hitantsika ireo. Fatotra izy no sady zany hoe tsisy lamba ny fomba nahafatesany zany ka matsikaiky ary mampalahelo koa satria abibina angamba zany raha ohatra ka misy olona an'izany zavatra zany dia amin'ny abibina tanteraka zany nivondreo anazy. Avy any amin'ny tanànan'ny Morondava io vehivavy maty io mila ravinahitra eto Mahajanga. Eto ihany koa ny fianakaviany. Tsy misy nahatsikaritra ny zavatra hafahafa ny olona manodidina tamin'ny fotoana nisy olon-loza. Mitondra ny fanazavana ny tompon-tranon'izy ireo. Le mamany izy nao dia fa ireo zany mifindra laboratoire mamany dia zaho amin'izay zany naveto zany le olo nandeha niteny hoe maty zany izy dia za zany nandeha mamany amin'ny sisiko agnako any. Ny BMS tonga teto Aranta nanao ny fizahana ny vatamangatsiaka ny ramatoa. Namafisin'ny Dr Hyacinthe fa nisy namony io vehivavy io tamin'ny fihetsika feno herisetra no nanatanterahana izany. Raha ny fahitana anazy zany dia hita hoe olona avy ivelany no namatotra ny tendany sy ny tarenindray manontolo. Hita ny fatotra fa intelo taona le fatotra ngamba ny ataoko ngambany fa raha izy tokony tsy avita hoe amatotra intelo ary aneriana le fatotra. Zany hoe filazantsika azy zany dia hoe misy olona avy any ivelany no miditra tao ary tsy tany ivelany koa izy fa tao ihany satria mikorokotana ny tao an-trano. Misy olona zany avy ivelany miditra tao nanery azy zany hoe nonikenda nahazo azy zany no nahafaty azy. Sabo teo amin'ny roa ka hatramin'ny telo maraina teo zany no nahafaty azy. Tsy nisy ny ratra nahazo azy fa misy kosa ny ranonaina zany nany en terme médical misy sperme hitanay tao amin'ny filaviany zany hatramin'izao. Eo ampelantanany mpitandro ny filaminana ity raharaha ity amin'izao satria tonga teny an-toerana ny polisy siantifika sy ny gendarmerie pirenena misokatra ny fanadiadina ho an'ireo olona nahavanondoza.